tontolo ny finoana ho tanterahana ny lahady ho avy zao ny lahadin'ny taranaka eo anivon'ny fiangonana manakasina fiavaozana synod apartany Arivomamy vaovao hiavaka noho izany ny fankalazana ny alahadin'ny taranaka raha ny fanazavana izay nentin'ny pasteur ny toerana. Somary miavaka kely zany fankalazana amin'ity satria amin'ity taona ity dia fino 70 taona ny fiangonana manakasina fiavaozana synod apartany Arivomamy vaovao ary mankalaza ny 20 taona nampitandrina azy koa ny fiangonana mankalaza ny 20 taona ny mpitandrina zany zay miasa ao toerana ny fiangonana manakasina fiavaozana dia izany no mampiavaka indrindra ny fetin'ny taranaka amin'ity taona ity satria amin'io alahady io zany no arenesantsika ny fandaharam-potoana sy ny entimanana sy ny fomba hoentina manatanteraka zany fankalazana isan-karazany zany ka dia manentana antsika taranaka ny fiangonana rehetra mba ho avy amin'ny alahady zao fa zava-dehibe tokoa ny fahatongavantsika. Misy tetikasa goavana tokoa ho amin'ny fankalazana ny 70 taona izay amin'ny oktobra zao moa zany ny fotoana fanokafana izany jobily izany. Ao zao ny fanavaozana ny altara ny valindriana izay ho atsaraina dia anetanana antsika rehetra mba samy handray anjara amin'ny fanatanterahana an'izany.